Fanle koba zao misy maka opération dia ho an'ny mpanao mariage ho an'ny fetifety any atokantrano Penakavy amin'ny andavanandro zany anaovan'ny olona goûter dia ho an'ny hoe nona dia efa mihinana eny am-pandanana rehetra eny. Mahatonga ana mividy koba zany dia satria ilay izy sakafo vita malagasy dia ilay izy koa vao mafana matetika ilay koba vavy indray. Dia ilay izy mamy koa mitondra hery dia mahasalama. Ny vahiny tena hoe tia hanandrana zany hoe sakafo malagasy zany dia ny koba glacé no proposenay anjareo dessert typiquement malagasy. Amin'ny fotoana officiel reny ohatra hoe misy président tonga na misy invité avy any ivelany reny mampiasa koba zany zay, na io koba atao le koba fotsiny tsotra fotsiny na koba somary revisitena kely zany, indrindra fa rehefa 26 juin koa rehefa fety nationale na rehefa fiarabana tratran'ny taona dia mampiasa koa zay.